Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watawatagasy ny tenako. Androany isika de andeha resadresaka indray ny vaovao malaza amin'ity andro androany ity. Tsy inona moa izany fa mahakasika ny fiantsona izay nahazo ny Gasikara Fensoa, izay mpanao gazetiny Real TV moa izany Gasikara Fensoa izany izay fantatsika rehetra ka nahazo an'izany fiantsona izany izy tamin'ity andro androany ity. Araky ny navoaka ny ireo pejiny radio Mangarahara sy ny vaovaon'ny Kolo TV mo izany nazahoana an'izany vaovao izany. Fa milohan'izay dia azadinto ny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika, azadino toraka zany hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lafana misy tonga watawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy andrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Araky nefa mahazatra moa dia fitim-baovao no ataontsika tonga watawatagasy isan'andro ka noho izany dia tsy vaovao izay mivalambatra be no resadresahana eto fa ireo izay hevi-dehibe hatrany no tanisaina amintsika mianakavy eto ka noho izany dia mialoha ny idirantsika amin'ny izay tena foto-kevitra ijorontsika amin'ny ity vidéo anankiray ity, izany hoe mahakasika ny Gasikara Fensoa dia ndao aloha isika hiresaka vaovao izay malaza any Brésil any amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany vaovao mahakasika ny fanatanjahantena eo amin'ny resaka football izany. Football hatrany moa ny resaka iaraha mahita ary iaraha mahalala fa Brésil dia isany andrarezina amin'izany football izany ary maro ireo olona izay malaza amin'izany tanànany Brésil izany raha eo amin'ny ity resaka sehatry ny football ity no resahana. Ka noho izany dia tezitra mafy ireo mpanohana ny Club Santos amin'izao fotoana izao taorian'ny fidinan'izy ireo any amin'ny deuxième division brésilienne satria zavatra tsy hita tao anatin'ny 110 taona izany ary sambany teo amin'ny tantaran'ity club ity izany nidina amin'izany division faharoa izany. Santos moa dia club isany izay tena manana ny maizy azy satria isany namolavola olona malaza toy Andry Pelé, Neymar ary Rodrigo Goes sy ny sisa ity club Santos ity. Ka noho izany dia tezitra mafy ny mpankafian'ity club ity satria tsy nampoizin'izy ireo izany fidinana izany club Santos izany any amin'ny deuxième division. Raha izay arany mahakasika ny baolina kitra any Brésil any dia ndao amizay raha hiverina ndao amizay raha hiresahantsika ny mahakasika ny vaovao izay malaza eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Atomboka atsika amin'ny resaka lavanila moa zany ny resaka atsika amin'ity vaovao ity mialoha ny idirantsika amin'izay tena aloha hevitra izay natsipoka tary am-piantohana tary. Resaka lavanila hatrany dia afaka manondrana manomboka androany 7 Desambra 2024 ireo izay nahazo fangatoavana tamin'izany resaka fanondranana lavanila izany. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly 6 Desambra fa misokatra anio ny fehimpotoanan'ny fanondranana lavanila efa voakarakara. Tsy mifarana izany raha tsy amin'ny 31 Jolay 2024 izay daty voatondro hikatonana izany. Ity fanapahan-kevitra ity dia avy tamin'ny filan-kevim-pirenena momba ny lavanila na ny Conseil National de la Vanille CNV mahakasika ny fisokafan'ny fehimpotoana fanondranana lavanila efa voakarakara ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Izay sy zay ny mahakasika ny raha lavanila. Ndao indray raha idirantsika amin'ny tapany faharoa raha rahampirenena hatrany moa dia lany fofiloha levitra ny teny miram-pirenena ho an'ny fatran-Tananarivo i député Neve Raoldina izay solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny RD tao amin'ny boriboritany fahadimy. Ka noho izany dia miarahaba ny Neve Raoldina nahazo an'izany andraikitra vaovao izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Etsy andanin'izay dia hita androany tao anaty tserasera Facebook fa nahazo taratasy fiantsona mba ho avy hatao fanadihadiana eny amin'ny fikarohana sampana helika bevava eny fiadanana ny mpanao gazetiny Real TV tsy iza moa izany fa Gasikara Fensoa. Ny antony fiantsona azy dia ahina ho ny antso fikomina miaramila no voasoratra fa antony fanadihadiana izay hatao amin'izay. Ny Gasikara Fensoa moa dia tsy iza fa araky nefa fantatsika hatramin'izay dia isany lehilahy izay mahitsy fijery ary tena sahy tokoa amin'ny maha-mpanao gazety azy rehefa indrindra amin'ny resaka débat na ny en direct izay atao amin'ny Real TV ireny ka tsy misalasala mihitsy ny lehilahy na iza eo anatrehany rehefa metra-panontaniana izy ary izy koa moa dia isany olona sahy mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny hatrany ary sahy mijoro rehefa hanadihady izay hetahitany vahoaka. Ka noho izany ara dia nanaitsany maro ihany nahitan'ity fanambarana amin'ny fiantsona izay nahazo ny Gasikara Fensoa ity tao anaty tserasera Facebook ity ka maro ireo olom-pirenena izay naneho hevitra mahakasika zay fiantsona zay hatrany. Fa etsy antanin'izay dia ao anatin'ny fiandrasana tanteraka ny valin'ny fanadihadiana izay atao amin'ny Gasikara Fensoa izay nivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Fa izay eto watawatagasy koa dia mirariny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny Andriamatoa Gasikara Fensoa. Izay sy zay ara tompoko lasy tompoko vavy mahakasika an'ity vidéo antsika amin'ity indray mitoraka ity ka manasantsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahantsika mandravona ny hevitra rehetra reny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary manasantsika tanandroa hatrany iabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana misy tonga watawatagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka de mirary soa.
agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy miôva vo maika me mitô sasany anao tsiny falovy aminao zao tsiary fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao